Aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy fa 17 ny volana avrila 2025. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, fantatsika tsara fa ity herinandro ity dia herinandro fanomanana ny Pasika. Izay nahatonga ny rahateo hoe ny rany zanak'ondry latsaka. Tiantsika ny Tompo ary tena tiany isika. Tsy haiko na tsapanao ny fitiavan'i Jesosy ianao na tsy tsapanao. Fa tena zava-dehibe amintsika mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika satria ny olombelona dia tsy mahay mity antsika mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izy irery ihany ilay masina sy tsara indrindra. Izy irery ihany ilay tena tsara indrindra dia i Jesosy Kristy izany. Ry havana, manasanao aloha izaho hery vavaka amiko hidirantsika an'Andriamanitra, ankalazantsika azy satria raha tsy ny hery avy aminy, raha tsy ny fitiavany irery ihany dia tsy afaka isika ny hivory toy izao. N'aiza n'aiza misy anao dia tsy afaka isika no anantona an'i Jesosy toy izao raha tsy ny herin'i Jesosy no ampitafiany antsika mba ahafahantsika mihaona aminy. Ka asandrato ny vavakanao amin'ny toerana izay misy anao hisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny ahafahantsika mbola miantso azy amin'izao alina mangina izao. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka anao satria noho ny fitiavanao Jesosy no mbola ahafahanay mivory toy izao. Mbola ahafahanay Jesosy miantso ny anaranao. Eny Tompo, ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy toanao. Tsy misy toanao Jesosy io. Ianao irery ihany Tompo no tonga tetỳ ambonin'ny tany hanavotra anay, hanafaka anay Jesosy. Ka indreto izay Tompo zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy izay manaraka izao fotoam-bavaka alina izao Jesosy. Eny vavaka fiambenana alina Jesosy. Miantso anao izay Tompo malala oka ianao no hiteny aminay. Oka ny fanahy masinao no hiasa aminay tsiraray avy. Miasa aminay fanahy masina mila anao izay. Mila ny hery avy aminao izay fanahy masina malala satria ianao no mpitary-dalana. Ianao no jiro fahazavana ny tongotray, fahazavana ny masonay, fahazavana ny vavanay. Eny anao irery ihany no afaka mampiteny anay toy ny afo. Eny fanahy masina mila anao izay. Mila anao izay fanahy masina. Ka mangataka aminao Jesosy hanatrika izao fotoana izao. Mangataka aminao Jesosy hitarika izao fotoana izao Tompo satria ianao no lehibe indrindra Jesosy. Ka ny feo rehetra izay manelingelina anay, ny herin'ny maizina izay mitady hanafika anay dia tsy ambinina izany Jesosy fa didina amin'ny anaranao izany Tompo. Ianao ilay Jesosy velona sy mahay avy Nazareta ka adorana amin'ny ranao Jesosy dia maty Satana rehetra tsy manan-kely tsy manam-pahefana izany fa potehina amin'ny ranao izany Jesosy dia afatotra amin'ny ranao dia atsipiny andavaky ny elo izany. Ka oka Tompo ianao no miasa eto, oka ny ranao andidina anay tsiraray avy, ampahery anay zanakao Jesosy. Ianao irery ihany no Tompo asandratray lehibe indrindra. Ka misaotra Jesosy mankalaza anao, manaja anao Jesosy ka oka ny afinao no andoro ny asan'ny fahavalo rehetra izay mitady hanafika anay ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany Jesosy. Ka ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Mitenena fanahy masina mitenena fa mihaino anao izahay. Misaotra fanahy iray. Aleloia, aleloia. Amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, ny tenin'Andriamanitra izany izay hovakintsika anio izany hoe ohatra ny alakamisy izany isaky ny alakamisy dia misy tenin'Andriamanitra omeny fanahy masina hampibebahana antsika izany. Dia rehefa avy mivavaka antsika izany dia mifarana izany ny fotoana izany. Izany no programantsika izany ny alakamisy izany. Tena hoe mba haharitra hivavaka ary hahazo hery ihany koa isika ao amin'ny Tompo izany. Ny tenin'Andriamanitra izany izay nomeny fanahy masina teo izany dia ao amin'ny bokin'ny Marka. Ao amin'ny bokin'ny Marka izany no raisintsika. Satria araka teneniko teo hoe isika izao dia efa anatin'ny fotoana fiandrasana izany amin'ny Pasika izany dia ao amin'ny bokin'ny Marka no raisintsika. Marka 5:10. Marka 5:10 dia ho raisintsika izany ny andininy voalohany. Andininy voalohany ho raisintsika dia ho vakintsika hatrany amin'ny andininy 20.
satria zany manambara zany io any amin'ny nitsarany Pilato any Jesosy. Eo ihany koa any amin'ny nanamelohana an Jesosy ho faty izany a. De le titre anankiray manaraka de hoe nataony miaramila fiomehezana zany Jesosy. Raisitsika zany reo ten'Andriamanitra reo a marika toko fa 250 ka hatramin'ny fa 20 izany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny nitsarany Pilato any Jesosy. Ary raha vao maraina ny andro, ireo lehiben'ny mpisorona sy ny loholona ary mpanorandalàna mba amin'ny sinedrona manontolo dia nivory niara-ny hevitra koa rehefa avy namatotra an Jesosy izy dia nitondra azy ka nanolotra azy tamin'ny Pilato. Ary nanontany azy Pilato hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia namaly azy izy hoe, voalazanao. Ary ireo lehiben'ny mpisorona dia niampanga azy tamin'ny zavatra maro. Dia nanontany azy indray Pilato hoe, tsy manan-kavaly akory va ianao? Izao amarony zavatra hiampangan'izy ireo anao izao, fa tsy namaly intsony i Jesosy na dia indray mbava aza any ka gaga i Pilato. 19. Ary isaky ny andro firavoravona dia manafaka mpifatotra iray izay angatahany vahoaka izy. Ary nisy iray ilay antsoina hoe Barabasy, niara-nifatotra tamin'ny mpikomy sasany izay efa nafaty olona tamin'ny fikomiana. Dia niakatra ny vahoaka ka nangataka any Pilato hanao araka izay fanaony aminy. Fa namaly azy ireo i Pilato hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'ny Jiosy no afako ho anareo? Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo lehiben'ny mpisorona azy. Fa nanome fo ny vahoaka ireo lehiben'ny mpisorona fa aleo hoy izy ireo i Barabasy no afahany Pilato. Dia hoy indray i Pilato, koa inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'ny Jiosy? Dia niantsoantso indray ny vahoaka hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy i Pilato taminy, fa inona moa no ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ireo ka niteny hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hanome fahafaham-po ny vahoaka i Pilato ka nanafaka any Barabasy ho azy ireo, fa Jesosy kosa dia natolony mba ho karavasiana sy ho omboina amin'ny hazo fijaliana. Ary ireo miaramila dia nitondra ny Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anatin'ny rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Dia niarahaba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy, ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy ka nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana izy ireo, dia nisorony tamin'ny ilay lamba volomparasy ka nampitafiany azy indray ny akanjony. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara zany ny amin'ny nitsarana an Jesosy. Eo ihany koa ny amin'ny hoe nanamelohana an Jesosy. Tsy ho raisiko tsikelikely ny tenin'Andriamanitra. Ary mbola misy ihany koa avy eo ny amin'ny ireo miaramila izay nanao any Tompo ho fiomehezana. Ry havana, tena mafy ny nahazo an Jesosy. Nijaly ny tompontsika. Tsy haiko na tsapanao ny amin'ny fahalebiazany famonjeny Jesosy antsika tsirairay avy. Satria no ny avy aminy no mbola ahafahantsika miaina toy izao, ary mbola ahafahantsika ihany koa mibebaka manantona azy, ary koa mivavaka mitady azy. Satria mbola nomeny famindram-po isika, no ny famindrampony no mbola ahafahantsika mivory toy izao, miantso ny anarany. Ry havana, efa misy ny olona tsy afaka intsony na ny hoe hivavaka aza. Misy ny olona tsy afaka miteny intsony. Misy ny olona tsy afaka mibebaka intsony.
fa ho antsika izay mbola afaka miteny dia mbola fitiavan'Andriamanitra izany. Ho antsika izay mbola velonaina dia mbola fitiavan'Andriamanitra izany. Maro ny efa tara ka tokony tsika tena hoe hifody tsara ny amin'ny ara-panahintsika. Vakiantsika ny ten'Andriamanitra dia azavaiko fohy izay tiany fanahy masina ambara eo amin'ny boky ny Marika io. 1:1 Ary raha vao maraina ny andro, ireo lehibe ny mpisorona sy ny loholona ary mpanoradalàna mba amin'ny sinedrona manontolo dia nivory niara-ny hevitra koa rehefa avy namatotra an Jesosy izy dia nitondra azy ka nanolotra azy tamin'ny Pilato. Amen. Eto zany dia manambara sady ny amin'ny tsy fanajana izy ireo an Jesosy. Tena tsy mino any tompo izy ireo, fa tena hoe ohatra ny olona mpangalatra na mpamono'olona mihitsy na olon-dratsy mihitsy ny fiheveran'izy ireo an Jesosy. Satria eto ny tompo dia ambarany tenin'Andriamanitra mihitsy hoe namatotra an Jesosy zany izy ireo. Tena mampalahelo izany. Namatotra any Jesosy izy ireo. Nefa nisy ilay tompo Andriamanitra antsika, ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ilay Andriamanitra ny lanitra sy Andriamanitra ny nofo rehetra. Dia natolotra izy ireo any amin'ny Pilato zany i Jesosy. Dia eto zany i Pilato, misy zavatra anankiray mampieritreritra eto. Isaky mamaky an'ito teny ito ako dia mampieritreritra ana foana ilay famalin'i Jesosy zany. Vakiantsika ny 2 hoe ary nanontany azy Pilato hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia namaly azy izy hoe voalaza anao. Ny tompo zany tsy miteny firy. Isika olombelona dia be teny isika. Tena be teny, be ambara isika zanak'olombelona. Fa Jesosy dia tena tsy be teny firy. Tokony mianatra ny toetran'i Jesosy isika. Teto ny tompo ny teny hoe voalaza anao. Zay fotsiny ambaran'i Jesosy. Tsy mila izy ny teny akory hoe marina ny teneninao, eny zany mpanjakan'i Jiosy, zany ho izy. Jesosy tsy be teny. Isika olombelona tsiraray avy dia be teny isika. Fa ny tompo dia tena feno fahendrena ary tena hoe tsy mba miteny firy. Dia hoy indray ny tenin'Andriamanitra ny 3 hoe ary ireo lehibe ny mpisorona dia niampanga azy tamin'ny zavatra maro. Hitanareo zany miampanga lainga ireo olona ireo. Zavatra maro niampangan'izy ireo an Jesosy. Inona moa nefa nilota an Jesosy? Jesosy tsy mba nanota, fa isika no mpanota. Dia ireo zany niampanga an Jesosy amin'ny zavatra maro, tamin'ny zavatra maro. Dia nanontany azy indray Pilato hoe tsy manan-kavaly akory va ianao? Izao amaroan'ny zavatra hiampangan'izy ireo anao izao. Hitanareo zany i Pilato zany dia nanontany any Jesosy satria hitany tsara zany ny amin'ny fiampangan'ireo olona ireo any tompo. Dia nametraka fantany zany i Pilato tamin'i Jesosy hoe tsy manan-kavaly akory va ianao? Izao amaroan'ny zavatra hiampangan'izy ireo anao izao. Tena be zany ny zavatra niampangan'izy ireo an Jesosy. Dia ten'Andriamanitra manambara ny 5 hoe fa tsy namaly intsony Jesosy na dia indray-mbava aza. Any ka gaga i Pilato. Amen. Tsy namaly intsony zany i Jesosy na dia indray-mbava aza. Any ka gaga i Pilato. Tena be fitiavana Jesosy. Aleo nandefitra, aleo nangina. Okontsika tena hianatra mihitsy ny toetran'i Jesosy. Hibebaka isika rehefa avy eo. Hianatra toa ny tompo isika mba hiangina. Mba hiangina amin'ny fiainantsika satria tsika tena be telo loatra tsika zanak'olombelona. Tena hianatra tsika tahaka ny toetran'i Jesosy satria mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy namaly intsony Jesosy na dia indray-mbava aza. Any ka gaga i Pilato. Engany isika eo anatrehany olana izay misy amin'ny fiainantsika. Na sendra hoe tojo en face-ny olona ianao ka misy zavatra miseho dia okontsika anao tahaka an'i Jesosy. Angina ary tsy teny na dia indray-mbava akory ara.
satria tena anampy antsika izany, anampy antsika izany. Isika zanak'olombelona de tena hoe zatra mihitsy. Tsy haiko ianareo na matadidy teo amin'ny fiainanareo oka samy eritreritra ny tsirairay avy hoe tamin'ny fahazazahantsika rehefa ohatra ka hoe misy famaliana na mipiraitam-po io raha misy piratam-po ianao, na koa hoe namana io, na koa hoe iza zay olona hoe famaly taminao, de indraindray tsy maintsy mamaly vavantsika, tsy maintsy mamaly isika. Izay le ohatrany hoe fitenitsika mihitsy hoe mavoa farany, tsy maintsy mateny farany. Nefa zany ny tompo izy dia tsy nilao-bava intsony izy zany na de indraimbava ara, tsy niteny intsony zany Jesosy. Tena hoe na indraimbava aza tsy niteny intsony Jesosy. Taorian'ny teniny tamin'ny Pilato hoe voalaza anao. De efa nahafaharoa napetraky Pilato de tsy niteny intsony Jesosy. Isika zany tena hoe mila mianatra ny toetran'i Jesosy zany isika. Na inona olana misy amin'ny fiainantsika, na inona tafika mahazo antsika de mila mianatra isika tahaka an'i Jesosy mahay mangina. Tsy mora le izy tsy mora amintsika zanak'olombelona mihitsy io, satria ny vavantsika zany ny lelantsika de io tena hoe fantsona kely indrindra amin'ny tenantsika, araka ny tenin'Andriamanitra ny bokin'i Jakoba izay. Dia io vavantsika io lelantsika io tena miteny mipetsipetsina be io lelantsika io. Dia ianaritsika ny toetran'i Jesosy, ianarantsika ny toetran'ny Tompo mba hiangina isika, mba tsy teny be loatra isika, mba homendrika anatrehan'ny Tompo, satria manjary hanotantsika ny vavantsika zany. 9 fikitsika anaran'i Jesosy Tompo ary isaky ny andro firavoravoana dia manafaka mpifatotra iray izay angatahin'ny vahoaka izy, ary nisy iray ilay antsoina hoe Barabasy niara-nifatotra tamin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Hitanareo zany le Barabasy io tena mpamono olona io, nahafaty olona le Barabasy tamin'ny fikomiana zany, nikomy zany le Barabasy de nahafaty olona zany izy io. De nefa io zany io Barabasy io no nangatahan'ny vahoaka ho afahana. De fantatsika tsara ny tantara fa tsy ho veriko vakina fa izy zany no natolotra ho solon'i Jesosy. Izy zany no neken'ny vahoaka ho avoaka zany ampigadrana fa Jesosy zany no omboina eo amin'ny hazo fijaliana. Voaheloka amin'ny tsy anton'i Jesosy, na dia hoe nikasara i Pilato hanavotra azy hoe hitady hevitra zany mba tsy hampakondanian'izy ireo an' Jesosy, mba tsy hahavoaomba an' Jesosy, dia izy ilay Barabasy no tadiava vahoaka afahana, zany hoe ny mpamono olona indray zany no tia zao tontolo zao, zay le izy. Ty tany ianantsika ty de ny mpamono olona no tia zao tontolo izao. Raha ohatra ka ao amin'ny Tompo ianao de ho tsapanao tsara fa halan'ny olona ianao, ho tsapanao tsara fa ho hala zao tontolo zao ianao rehefa ao amin'i Jesosy. Fa ny mpamono olona sy ny ratsy indray no tia zao tontolo zao, izay nahatonga le Barabasy nivoaka zany. Izy no afaka navoaka avy ao anatin'ny tranomaizina, fa Jesosy no natolotra ho omboina. Fa i Barabasy ilay mpamono olona, ilay mpikomy, izy no navoaka izany. Jereva 9:10 manambara hoe ary tanome fahafaham-po ny vahoaka i Pilato ka nanafaka any Barabasy ho azy ireo, fa Jesosy kosa dia natolony mba ho karavasiana sy ho omboina amin'ny hazo fijaliana. Amen. Tena mampalahelo izany. Jereo fa ny fahafapon'ny vahoaka no nakasitrahany Pilato teto, ny fahafapon'ny olombelona fa tsy Andriamanitra mihitsy zany. Zavatra niseho dia ilay mpamon'olona no navoaka fa Jesosy tsy maintsy nomboina. Nefa moa ny tenin'Andriamanitra eto fantatsika tsara fa Jesosy tsy maintsy tanteraka izay zavatra izay mba hatanteraka ny soratra masina. Hatanteraka ny soratra masina satria zany tena hoe Andriamanitra mihitsy no nanome azan'ilay tokana ho avitra no fahotantsika. Raha ohatra izany ka i Barabasy nomboina dia tsy vita zany ny famonjena. Fa tsy maintsy tanteraka izany, tsy maintsy Pilato nanohatra izany, nanohatra ny amin'ny hoe anafana an' Jesosy. Tsy maintsy tanteraka izany ny hidin'Andriamanitra rehetra, satria zay ny lalan'Andriamanitra dia ny anavotany antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana.
dia ny andiny fainandiny fotsika izao. Ary ireo miaramila dia nitondra an'i Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Ry havana, jerefa ireo miaramila ireo dia mbola niaraka tamin'ireo namany marobe zany. Dia jereva ny fahivaivan-jareo an Jesosy, ny vaivain-jareo mihitsy ny tompo. Ny zavatra nataon'izy ireo dia nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Marary zany satroka tsilo izany. Tsilo ve no atao satroka? Tsilo mitsatoka amin'ny loha izany. Marary izany. Dia 1:20. Dia niarahaba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy, ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy ka nandohalika sy niankoaka teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy ho fimehezana izy ireo, dia nisorony tamin'ilay lamba volomparasy ka nampitafiany azy indray ny akanjony. Amen. Eto zany dia tena hoe nanaivaiva ny tompo mihitsy zareo, natao zareo fimehezana Jesosy. Ilay lamba volomparasy le voalaza eo ambonimbony eo dia lamba toy ny akanjona mpanjaka izany, ilay akanjo tsara zany. Eto zany dia tena hoe natao zareo mihitsy fimehezana zany ny tompo. Mazava tsara tena Andriamanitra ny 20. Ary koa zavatra nisy eo koa dia 20 dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara. Kapohan'izy ireo lohan'i Jesosy. Kapohany tamin'ny volotara lohan'i Jesosy. Tena hoe faratsiam-panahy. Na ny biby ary tsy sahantsika tao an'izany akory. Nefa neto ny tompo Andriamanitra mahery no nataon'izy ireo izany. Asa natsapanao hoe hatraiza ny fahalebiazan'ny Pasika amin'ny fiainanao. Araka ny teneniko tamin'ny tamin'ny sabata, tamin'ny sabata lasa teo, fa tokony tena ho tsapantsika zany ny amin'ny andro Pasika, satria ny olona mieritreritra hoe hanao fety be, sakafo be, fa ny andro Pasika dia tena hoe fanavotany tompo antsika. Jereo fijalian'i Jesosy eto, fijalia teto, dia tena hoe nokapohina ny lohany tamin'ny volotara, sady nandrora azy. Izy ireo zany nandrora an' Jesosy, dia nandohalika sy niankoaka teo anatrehany. Izany hoe nanivaivany tompo mihitsy zany izy ireo. Nanivaivany tompo izy ireo. Satria zavatra tenen'izy ireo teo amin'ny 20 dia hoe dia niarahaba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Tena hoe nanivaivany tompo zany izy ireo. Satria koronina, ohatrana koronina tsilo zany natao zareo tamin'i Jesosy. Ny tompo nefa tsy mendrika n'izany fijaliana izany. Isika nefa tsy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Maro ny olona mbola very-dalàna foana nefa ny tompo nizaka ny mafy indrindra noho ny fahotantsika, noho ny tsy famendrehantsika. Ka tokony ho tsapantsika mihitsy ny amin'ny fitiavan'ny tompo antsika tsiraray avy. Satria izy dia Andriamanitra mpamindra fo sy miatra izy. Ka tokony ho tsapantsika izany. Miomana isika hibebaka isika rehefa avy eo miomana sady ianao. Dia eto zany tena Andriamanitra farany alohantsika handohalika hivavaka dia manambara zany ho toy izao ny 20 hoe rehefa avy nanao izany, azafady, rehefa avy nanao azy ho fimehezana izy ireo, dia nisorony tamin'ny ilay lamba volomparasy ka nampitafiany azy indray ny akanjony. Amen. Teo zany dia noho efa avy natao zareo fimehezana zany Jesosy, dia nalan'izy ireo zany ilay akanjo volomparasy, araka nambarako teo hoe ilay akanjo volomparasy dia akanjo toy ny akanjona mpanjaka. Dia nataon'izy ireo nampitafy zareo azy indray ny akanjony teo. Ry havana, mijaly Jesosy noho izahako, noho ianao. Tokony tsika ahatsapa ny fijalian'i Jesosy noho ny tsy famendrehantsika. Oka isika hitady azy tanteraka amin'ny fontsika sy fanahintsika manontolo. Oka isika tena amela ny fahotantsika rehetra.
Andohalika isika hivavaka raha afaka mandohalika ianao tompoko. Aoka tsika andohalika eo anaty sezan'Andriamanitra, sy seza fiandrian'Andriamanitra satria izy ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Eo anatrehany ihany ny lohalika rehetra no tsy maintsy mandohalika. Isika tsirairay avy dia tsisy mendrika na dia iray akory ary, fa ny tompo Andriamanitra mahery, izy ilay Andriamanitra efa tonga tetỳ nitondra ny fahotantsika. Ka tokony isika hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy. Tokony isika tena atsapa ny fijalian'i Jesosy. Ry havana andohalika isika, eto eo amin'ny tompo ny mombanao, eto eo amin'ny tompo ny tenanao, satria Jesosy mbola miantso antsika foana hatramin'izao. Ho any amin'iza moa isika? Izy reriany no mpamonjy, izy reriany no mpanafaka, tsisy hafa afaka anatona antsika afa-tsy ny tompo. Oka ianao hivavaka, hibebaka eo anatrehany. Oka ianao hiconcentre tsara amin'izao andro, herinandro ny Pasika izao, satria araka ny teny izay noraisintsika teo dia ny tompo nijaly no izahako no ianao. Nijaly Jesosy, eny, tsy namaly akory izy any Pilato, tsy namaly akory izy fandroany. Ndre mpandeha ihany izy no namaly hoe voalazanao, fa ny aveo Jesosy dia tsy namaly intsony na dia indraimbava aza. Ka isika nefany mbola namindra fo amintsika izy, no ny fitiavany antsika natonga ny tompo tsy namaly intsony, mba hatanteraka ny fanomboana azy teo ambony azy fijaliana, mba ho tafiditra ny lanitra isika tsiraray avy, raha mankatoa azy sy manaraka izay sitraky ny tompo. Ka hivavaka isika tompoka, hivavaka isika eto eo amin'ny tompo ny mombanao. Jesosy io, misaotra anao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy. Natolotrao ny tenanao Jesosy teo ambony azo fijaliana. Eny Jesosy, nijaly ianao. Ianao Jesosy dia nataony olona tsinitsinina ianao Jesosy. Tompo malalao, izay nefa Jesosy tsy mendrika akory, tsy mendrika izay tompo na dia hiantso anaranao ary, satria maloto izay, mpanoto izay Jesosy io, ratsy izay Jesosy. Ka indreto izay Jesosy malalao, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny hery avy aminao Jesosy io. Mamelà ny elokay tompo, mamelà ny tsy famendreanay Jesosy, satria ianao no Andriamanitra Jesosy. Ianao rery ihany no mpamonjy tonga lafatra, ianao rery ihany no afaka mamonjy anay tsiraray avy. Mbola misy ny fotoana ahafahanay mitady ianao, mbola misy ny fotoana ahafahanay mibebaka eo anatrehanao Jesosy. Ho any amin'iza moa izay tompo, tsisy famonjena hafa Jesosy ahafahanay mankany an-danitra afa-tsy amin'ny alalanao Jesosy. Oka ianao hikasika zanakao tsiraray avy eran-tany, tena hitady ianao, tena hitady ianao amin'ny fo manontolo sy ny fanahy manontolo, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy. Ianao ny Yesoa Amasia, tompo, ianao ilay masina sy tsara indrindra. Mangataka fonana aminao Jesosy, mamelà anay, mamindra fo aminay. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao ny fahotanay tsiraray avy. Diovy izay ho afa-keloka, ho afa-pahotana Jesosy. Diovy amin'ny ranao presio Jesosy, ny ranao masina sarobidy, ny ranao masina sarobidy Jesosy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy, ny tenanay manontolo, ny momba anay manontolo Jesosy. Ianao ilay mpandefitra lehibe, ianao ilay mpamindra fo lehibe, ianao ilay tianay Jesosy, ianao ilay tianay Jesosy. Eny Jesosy, nilaozanao ny lapanao, nilaozanao ny lapanao Jesosy, nidina tetianao Jesosy, mba hamonjy anay zanakao, mba hamonjy anay zanakao Jesosy. Nafoinao Jesosy ny lapanao, nafoinao Jesosy ny voninahitrao, nefa ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy. Ianao ilay tsara indrindra, tsisy toanao, tompo malalao. Ianao Jesosy ny lanitra ny seza fiandriananao, ary ity tany ity dia fitoeran-tongotrao Jesosy. Nefa ny tompo nanitry tena ambany dia ambany ianao, tonga tetỳ ianao Jesosy,
nanetry tena Jesosy io, ary tsy tian'olona hojerena akory ianao Jesosy, tsy tian'olona hojerena akory ianao Jesosy io, nefa ny ianao no tokony andolehan'ny lohalika rehetra. Eny Jesosy io, aleon'ny olona zao tontolo izao toy izay ianao, na ilikilika ianao Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, na ilikilika ianao tompo tetỳ ambonin'ny tany Jesosy io, tsy tiany olona ianao Jesosy. Eny, na ratsian'ny olona ianao Jesosy eny Jesosy malala ho, eny, aleon'ny olombelona ny fidin'ny mpamonoana dia Barabasy toy izay ianao, nefa tsy maintsy tanteraka Jesosy izany mba nanavotanao anay. Nefa n'izay Tompo tsy manaja anao akory zanak'olombelona, tsy manaja anao akory Jesosy io, impiry ianao Jesosy no disy fanantenana ny aminay tsiraray avy, impiry Jesosy, satria Tompo, impiry izay olombelona no mihodina aminao, impiry Jesosy no tsy mankatoa anao ka mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy satria ratsy izay. Impiry izay Tompo ny amin'ny fisainanay ihany no arahanay, ka mifona Jesosy, mifona Jesosy, Tompo malala ho, tokony ankatoanao foana izay, tokony hanajanao izay. Tompo malala, ianao lehibe indrindra, ianao ny tsara indrindra Jesosy, ary tsisy toanao. Mifona Jesosy amin'ny tsy fankatoavana anao, mifona Jesosy amin'ny fiherikerehana Jesosy io, impiry izay Tompo no miherikerika Jesosy io, fa tsy mifantoka tsara ao aminao, ka mifona Jesosy. Amboary ny saina zanak'olombelona, amboary ny fisainanay Jesosy mba tena hifantoka Jesosy io, mba tena hifantoka aminao Jesosy io, hifantoka ny any an-danitra, satria any Jesosy no hiafaranay, any hiafaranay Tompo raha tena mijoro tsara izay, dia ho tafiditra any an-danitra Jesosy io, satria Tompo, izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitanao, izay tsy manam-pahamasina dia tsy hitanao Jesosy io, ka tafio ny herinao izay, tafio ny herinao izay Tompo, mba ho masina eo anatrehanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy, ny tenanay, ny fanahinay, ny mombanay manontolo Jesosy io, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy Tompo, mangataka aminao Jesosy, avaozy ny fijerinay tsiraray avy, avaozy ny fijerinay Jesosy io, mba ho toy ny fijerinao, mba ho toy ny fijerinao Jesosy io, mba hankatoanao izahay Jesosy, hankatoanao izay Tompo malala, hankatoanao irery ihany, satria ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ianao lehibe indrindra Jesosy io. Tompo, amboary ny fiteninay, satria Tompo, araky ny teny teo Jesosy io, ianao tsy mba namaly firy, fa impiry izay no miteniteny foana Jesosy io, Jesosy io, ianao tsy mba miteny firy. Amboary vavanay Jesosy, asio fiambenana ny molotray Jesosy io, tahaka ny teny Davida Jesosy io, tahaka ny teny Davida mpanomponao hoe, aoka asianao fiambenana varavarany molotro Jesosy io, mangataka aminao koa ao Jesosy, oka ianao Tompo anisy fiambenana varavarany molotro Jesosy io, mba tsy teniteny foana, mba tsy hanotako aminao Jesosy io, amboary izay mibebaka aminao, amboary ny tsiraray avy izay mibebaka aminao Tompo, asio fiambenana varavarany molotray, asio fiambenana Tompo, mba hankatoavana ianao, mba hankatoavana ianao Jesosy io, mba hadio izay avoaka ny vavanay, ary mba hiangina izay Jesosy io, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy. Tompo, diovy koa ny sofinay, diovy ny sofinay Tompo, mba hazaka Jesosy are Jesosy io, izay rehetra Jesosy araka ny sitraponao. Oka ianao Tompo hanadio Tompo zavatra ratsy izay nosofinay Jesosy io, ny teny ratsy sy ireo zao tontolo izao mandalo anatin'ny sofinay Tompo, diovy ny sofinay Jesosy io, mba hadio. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy io, mangataka ny herefy aminao Jesosy io, ny fonay Jesosy no lapanao, ny fonay no lapanao Jesosy io, ka mangataka aminao Jesosy, sasao ny fonay Jesosy, sasao ny fonay Tompo, mba hadio Jesosy, mba homendrika ho anao. Alao aminay Jesosy ny avonavonam-po, alao aminay Jesosy ny teny tafahoatra loatra izay mivoaka avy amin'ny fonay Jesosy io, alao aminay Jesosy io izay tsy mendrika rehetra Tompo malala, alao aminay Jesosy ny fahatezerana, alao aminay Jesosy ny fimonomonomana Jesosy io, Tompo malala, omeo anay Jesosy ny faharetana Tompo, okizay aharitra, okizay aharitra Jesosy, mba tsy ho maimaika Tompo amin'ny zavatra rehetra, amboary ny fonay Tompo, ankatoavana ianao,
satria Jesosy ny fonay ao no tena aina, ao no tena aina Jesosy, ao no tena aina Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, amboary izay zanakao tsiraray avy, amboary izay Tompo Jesosy. Nitondra izay Jesosy an'izao tontolo izao, izao tontolo izao Jesosy malala o, Tompo ho avy izao ny Pasika Jesosy, Tompo malala o. Oky ianao Jesosy hiditra antsehatra Jesosy amin'izao tontolo izao Jesosy malala o, hikasika Jesosy ireo izay mbola tsy anao Tompo, aoka izy ireny hiverina aminao, aoka izy ireny hiverina aminao Jesosy, hitady ianao satria Tompo ny velona mbola manam-panantenana, ny velona mbola manam-panantenana Tompo malala o. Oka ianao hikasika ny olona tsiraray avy, kasio Jesosy, kasio Jesosy na ireo zanakao Tompo izay niverin-dalana, oka ianao Jesosy hikasika an'izy ireny, anamboatra an'izy ireny, afao Jesosy amin'ny toetra tsy mendrika rehetra Jesosy, afao Tompo mba tena hitady ianao, mba tena hanompo anao, mba tena anao ny sitraka ao Jesosy malala o. Oka Jesosy hainetry tena ny tsiraray avy Jesosy malala o. Oka hainetry tena Jesosy eo anatrehanao satria Jesosy enao ilay zanak'Andriamanitra nanetry tena tetỳ ambony ity tany ity, nanetry tena anao Tompo ambany dia ambany, nefa izay Tompo impiry Jesosy no mieritreritra indraindray eo zao izay na zao izay Tompo, mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy, ampanetreo tena Tompo tsiraray avy hisambatan'olona Jesosy hisambatan'olona satria Tompo tsy toetranao izany Jesosy tsy toetranao izany Tompo fa toetra ny fahavalo izany. Ianao Jesosy dia manetry teny ianao fa toetra Satana Jesosy no mianjonazona sy miavonavona ary mizaozao. Tompo amboary izay tsiraray avy, amboary izay Tompo anona ny toetranao rainay satria ianao no modelinay Jesosy ianao no modelinay, ka amboary Jesosy avao izay Jesosy tantano izay Jesosy Tompo malala o. Ianao ilay masina sy tsara indrindra, mangataka ny ranao Jesosy, sotrokony ranao, sotrokony ranao Jesosy, sotrokony ranao Jesosy, sotroinay ranao Jesosy, anadio anay, anadio anay Tompo, anadio ny taovanay manontolo, anadio ny tenanay manontolo Jesosy oka ny ranao hikory anatin'ny taovanay Jesosy anadio anay Jesosy, mba ho mendrika ho anao izay, mba ho mendrika izay Tompo, mba hadio Jesosy oka Tompo ny ranao hikory anatin'ny vainanay, anatin'ny taovanay manontolo, oka ianao Tompo andoro izay tsy anao anatin'ny vatanay, izay tsy anao anatin'ny tenanay, diovy izay Jesosy amin'ny ranao soa Tompo, mangataka ny fanainao, oka ianao fanay masina meno anay, oka ianao fanay masina meno anay tsiraray avy, oka ianao ameno zanakao tsiraray avy eran-tany fanay masina tafio ny herinao izay, tafio ny hery ny faherezanao satria sao dia reraka izay fanay masina, ianao fanay masina no afaka mampaherenay, afaka mampitafy ny herinao anay tsiraray avy satria ianao ilay fanahy iray, ianao lanomba tambony rano, ianao tamin'ny voalohany indrindra fanay masina ka misaotra anao, mivavaka ao Jesosy ho an'ny marary rehetra, ho an'ny marary rehetra Jesosy izay marary Jesosy, oka ianao Tompo hikasika an'izy ireny, anasitrana Tompo an'izay marary rehetra Jesosy ka mitalao aminao, ianao no dokotera ambony dokotera rehetra Jesosy oka ianao sitrana ny marary Jesosy Tompo malala ianao no mpitsabo mahery indrindra, ianao no tsara indrindra ka sitrano Tompo izay mangataka fanasitrana avy aminao, sitrano Jesosy eny Tompo, ianao lehibe indrindra ary tsara indrindra Jesosy malala oka koa anao Tompo anavitra ireo olona izay mitady famonjena amin'izao ora sy fotoana izao Tompo, oka ianao hiditra antsehatra Tompo, naiza naiza Jesosy no misy mitady ianao, Jesosy Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao Jesosy, ary tsy misy toanao Jesosy Jesosy malala tondram-bavaka izay Jesosy, tondram-bavaka izay Tompo, ireo zanakao Jesosy izay mbola variana anatin'ny fahalotoana Jesosy ao Jesosy ireo mpivarotena Jesosy, mivavaka ao Tompo an'ireo mpivarotena Jesosy ireo izay tsy mahafantatra anao Jesosy naiza naiza Tompo misy an'izy ireny Jesosy eran-tany Jesosy na any amin'ny tandrazanay Jesosy anany Madagasikara Tompo ireo mivarotena Tompo fa tsy manam-bola ho anikoanina Jesosy Tompo, ireo mamelona zanaka
Jesosy io, afao izy ireny, afao izy ireny tompo malala o, afao tompo, oka ianao hanavitra Jesosy, hanavitra an'izy ireny Jesosy malala o, oka ianao hanomeny sahaza Jesosy mba afaka an'izy ireny amin'ny fiainana toy izany, satria tompo afo be no miandry an'izy ireny Jesosy io, raha ohatra Jesosy ka tsy miala amin'izany izy ireny. Afao Jesosy io, ampalalao Jesosy ny fitiavanao, ampalalao Jesosy ny amin'ny famonjenao. Mingavy ianao ao Jesosy, mingavy ianao ao Jesosy, ao koa Jesosy ireo olona ao anatin'ny toaka, anatin'ny drogy, Jesosy io, mangataka aminao Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny, ka sy io Jesosy io, satria ianao tompo mahay manova ny olona tsiraray avy. Ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no mpamonjy Jesosy io, ary tsisy toanao, ary tsisy toanao. Vonjeo Jesosy io, ireo izay mifatotra Jesosy, ireo izay voafatotry ny fahavalo Jesosy io, tompo malala o. Tondram-bavaka kosa Jesosy an'ireo olona anatin'ny persécution Jesosy, eran-tany Jesosy dia misy ireo olona mijaly amin'izao ora sy fotoana izao, anatin'ny fanenjehana ny amin'ny fivavahana. Tompo malala o, ao Jesosy ireo olona miala amin'ny finoana izay tsy mety amin'izy ireo, izay tsy mihinanao akory Jesosy io, fa mino Andriamanitra kely. Tompo malala o, ka ireo tompo ny havana izay manakana an'izy ireo tompo hivavaka aminao. Tompo dia enjehina Jesosy io, ampijaliana tompo, maro izy ireny Jesosy any amin'ny tany Inde, maro izay tompo any amin'ny tany Sinoa. Jesosy malala o, mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao tompo malala o, oka ianao hanavitra Jesosy an'izy ireny. Maro dia maro Jesosy ny silamo indrindraindrindra tompo malala o, maro dia maro ny silamo indrindraindrindra Jesosy izay miala Jesosy amin'ny finoana toy izany, fa mitady anao tompo dia vonoa ny fianakaviany, enjehan'ny fianakaviany. Tompo malala mijaly, misy tompony any ivelany, tsisy trano eny amin'ny arabe eny. Oh Seigneur, vonjeo ny zanakao, vonjeo ny zanakao Jesosy io, aza vela irery. Tompo oka anao mafa ny ranomaso, oka anao metrahany ipetrahany, oka anao ampitafieren'izy ireny. Mangataka aminao a Jesosy, mangataka aminao a Jesosy io, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no mpamonjy Jesosy io. Vonjeo ny zanakao, vonjeo ny zanakao Jesosy io, maro ny mijaly, maro ny mijaly Jesosy io. Eo koa Jesosy ny amin'ny mosary, eo koa ny amin'ny mosary Jesosy io, ireo olona tsisy anoko hohanina, ireo olona tsisy anoko hohanina, mamindra-fo re Jesosy, mamindra-fo re Jesosy io. Oka ianao tompo hamonjy Jesosy ny amin'ny mosary Jesosy izay misy any amin'ny toeran-kafa. Tompo malala o, mpamindra-fo sy miantra ianao, mpamindra-fo sy miantra ianao Jesosy io. Oka Jesosy io, ianao hamonjy Jesosy ary ny ankizy tompo tsisy anoko hohanina ireny Jesosy io, mangataka aminao. Oka Jesosy araka ny teninao tompo mba tsy ho tanteraka amin'izy ireo Jesosy ny loza Jesosy io, fa oka tompo malala o, araka ny teninao Jesosy fa ny heloky ny rainy dia tsy heloky ny zanany. Tompo malala o, vonjeo Jesosy io, vonjeo Jesosy malala o. Ankizy tsy manatsiny Jesosy io, maty ny hanohanana Jesosy io, anatin'ny guerre Jesosy io. Pitié Seigneur, pitié Seigneur, mamindra-fo ianao, mamindra-fo Jesosy mangataka ny famindram-ponao mangataka ny famindram-ponao Jesosy satria mpamindra-fo ianao. Ianao mpihaino vavaka ianao Jesosy io, oka tompony vavaka ataoko ho tafiditra any aminao Jesosy hamakivaky lanitra, hipaso ny premier ciel, hipaso ny deuxième ciel, hipaso ny troisième ciel au nom de Jésus, ka ho tonga any aminao ambony any Jesosy io, ho tonga aminao ambony any Jesosy io. Tompo mamindra-fo, mamindra-fo Jesosy io amin'ny tany, mamindra-fo Jesosy io ny amin'ireo ankizy Jesosy io, mijaly Jesosy io ambati ny hanohanana. Mingavy ianao a Jesosy io, mingavy ianao a Jesosy io, ireo ankizy amin'ny guerre Jesosy io, tsy fidiny an'izy ireny, tsy fidiny izy ireny. Tompo malala o, mangataka Jesosy io, mangataka Jesosy malala o, mamindra-fo, mamindra-fo Jesosy io, avoto ny olonao, avoto ny olonao Jesosy io, satria mbola misy ny fotoana. Ampalalao Jesosy io amin'ilay ankizy Jesosy io, ampalalao amin'izy ireny Tompo. Raha ohatra Tompo ny ray aman-dreniny na izay mitaiza azy Tompo tsy manaraka anao, oka ianao Tompo ampafantatra ho an'ny ankizy tsy manatsiny. Seigneur, mingavy ianao Jesosy io, mingavy ianao Jesosy io, satria Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, ka mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao. Mamalia vavaka Jesosy io,
apetraka aminao Jesosy izao andro alina izao, apetraka aminao Jesosy izao vavaka izao. Tompo malala ô, ianao no deraiko ankalazaiko ianao, ianao no derainay ankalazainao Jesosy malala ô, Jesosy malala ô, omena voninahitra ianao, omena saotra ianao Jesosy a, ianao no Andriamanitra tsara indrindra, no Andriamanitra lehibe indrindra, mendrika omem-boninahitra ianao, mendrika deraina ianao, ka misaotra anao ray, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompo ny tompo, eny tsy mpanjaka ny jiosy ianao fa mpanjaka an'izao rehetra izao, mpanjakanay ianao, mpanjakan'ny lanitra ianao, ianao no mpanjaka lehibe indrindra, ianao no tompo zavatra rehetra, ianao no andolean'ny lohalika rehetra Jesosy io, mety an-tany na ny ambany tany na ny an-danitra any Jesosy dia mandohalika miankohaka eo anatrehanao, ianao no Andriamanitra avo indrindra, no Andriamanitra lehibe indrindra, no Andriamanitra tsara indrindra, mendrika omem-boninahitra anao Jesosy a, mendrika omem-boninahitra anao Jesosy a, mendrika deraina ianao Jesosy malala ô, ka asandratra ianao tompo, ankalazaina anao Jesosy malala ô, satria tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy io, ka manandratra anao a Jesosy io, manandratra anao Jesosy io, misaotra anao Jesosy malala ô, misaotra anao Jesosy malala ô, misaotra anao Jesosy malala ô, ianao no deraina tompo malala ô, ianao no deraina tompo malala ô, ianao deraina Jesosy malala, ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, ianao no asandratray, misaotra tompony amin'ny vavaka teto, misaotra tompo tamin'ny vavaka teto, satria Jesosy ianao no tantana, ianao no tantana zao vavaka izao Jesosy malala ô, ianao Jesosy no manatrika anay eto, ianao Jesosy no mamaly anay eto Jesosy io, ka misaotra anao, mendrika omem-boninahitra ianao, ianao ilay masina indrindra, mahery indrindra Jesosy a, ka mendrika ianao Jesosy, misaotra anao Jesosy, mankalaza anao Jesosy a, deraina mandrakizay ianao, deraina mandrakizay ianao ilay masina, ianao ilay masina Jesosy io, mandrakizay doria, misaotra Jesosy a, aleluia, misaotra tompo, aleluia, misaotra tompo, amen, misaotra Jesosy, deraina ianao Jesosy, ankalazaina ianao Jesosy, misaotra anao zay Jesosy, hiratsika raha ianao nira dia afaka manaraka ianao a, manambarany amin'ny famasinan'Andriamanitra izany hira izany, omentsika voninahitra izy ilay masina lehibe indrindra. Deraintsika ny tompo, satria masina izy, tsara indrindra izy, mila omem-voninahitra izy. Génération devant lui prosterner, ton ensemble est cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, donneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh Seigneur, au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Ambony zavatra rehetra Jesosy anaranao Jesosy. Alléluia. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Faut qu'il l'a pardonné, faut qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Faut qu'il a libéré, faut qu'il porte son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Alléluia. J'acclame. Tu es saint, Jésus, je proclame. Tu es saint.
Seigneur, glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout un peuple crie, tu es saint, Seigneur, toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et j'acclame. Tu es saint, Jésus, proclame. Tu es saint, je te glorifie. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, oui tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ny amin'ny fahalehibiazany a. Masina izy, masina Andriamanitra, masina ambony dia ambony Andriamanitra antsika, ka mahay resa tompoko midy razy mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra fa tiantsika ny tompo. Izay ry havana ny fotoanantsika anio a, dia afaka manohy ny fiderana ianao ny tokantranonao a, afaka ianao mbola manohy vavaka ianao a, tianao Jesosy, tia i Jesosy, mitadiava azy bebe kokoa dia iona aminy ianao. Voninahitra ny eo an' Jesosy irery ihany. Veloma tompoko, dia tahian' Jesosy daholo tsika tsiraray avy. Amen.